8 telo taona efa taona eo ny fotoana ahafahanay mametraka an'izay laminasy zay a de efa mipetrapetraka ihany a ny paikady rehetra. Anisan'ny zavatra tena imasoanay mafy ny ezaka hanatsarana an'ireo lalana izay lalan-drà amin'ny toe-karena ahafahana mamoaka ny vokatra satria izany koa ny heverinay fa ahafahana mampandroso aingana ity communauté Angara ity, ahafahana mamezivezy sy mamoaka an'ireo vokatra ireo manenjika ny tsena sy mba azahoana ny vidiny araka ny tokony izy apetraka io ho asa lehibe. Hafatra moa zany a ho antsika zay manaraka ny horonan-tsary. Toerana anankiray rehefa maro mpitsidika de anisany mitondra fandrosoana ihany koa zany zavatra zany. Zay tena mba maniry ny hatongavan'ireo mpizahatany maro samihafa. Miantso ihany koa zay ireo mpiara-miasa, afaka miara-miasa manao ny tantsoroka ahafahana mampandroso aingana kokoa ny communauté Angara de misokatra amin'izany fiara-miasa zany zay etỳ an-toerana. Ny hafatra ho an'ny vahoakan'ny Kiangara de miantso amin'ny mahaben'ny tanàna ny tena de miantso ny firaisan-kina. Io no tena zava-dehibe ary maha-malagasy antsika de mandala ny fihavanana sy ny firaisan-kina tsika. Izay ihany no antokatokana ahafahantsika miara-mandroso. Aminao azy ny fiarahamonina, mandroso ho azy ny faritra, afaka tena miray fotsika ao anatin'izay hazakazaky ny fampandrosoana izay de miantso ny firaisan-kina, ny fanajana ny fihavanana sy hotoavana malagasy rehetra no angatahana amintsika avao. Masoandro mody efa leo ny tontolo ragoaka modo leo ny tamboazo izao an'ny ramody maika monjy